Miarabantsika rehetrarehetra 13 octobre androany journée internationale de la réduction des risques de catastrophe. Andaontsika hiara-mantatra an'izany RRC izany fantaritsika miaraka amin'ireto teknisianina ireto. Ny RRC moa zany arak'izany réduction des risques de catastrophe, zany hoe fanalefahana ny mety ho fiantraikan'ny loza eny anivon'ny tokantrano, eny anivon'ny fokontany, eny anivon'ny fiarahamonina tsirairay avy eny. Misy dingana azo tanterahana tsara ao anatin'izy io eo ny asa fisorohana prévention izy tsika, eo ihany koa ny asa fiomanana manontolo ny préparation, ary indrindra moa zay ny tena ilaina zany ilay activité de mitigation, zany hoe ilay asa fanalefahana mihitsy zany mba hanenana ny mety fiantraikan'io loza io zava-dehibe ny fanatanterahana ny RRC, zany hoe ilay fanalefahana ny mety fesina trano, satria araky ny hitatsika dia mitanjona ao anatin'ny fitantanana ny loza voajanahary sy ny zany hoe fitantanana ny loza moa zany dia hoe zéro mort zay mihitsy, zany hoe tsy mba tsisy fahafatesana ary indrindra tsisy faratsana, tsisy fanimban-javatra. Dia mitanjona ao anatin'ny RRC dia hoe hanao asa mialoha mba hanenana no mety fiantraikany ratsy ho an'ny tsirairay avy, na io amin'ny lafiny ara-materaly na amin'ny ara-maty.